Tratratratrainay rehefa tamin'izay natao dia manangatana hoany amin'ny Assemblée nationale. Fa zay tena azy. Mino zao eta hitanareo dia teneniko any amin'ny Assemblée nationale. Inona nataonareo mandray matao premier ministre? Mialaky asoro zay tsy mahay. Fa any aminay reto dia misy an'izany dalo zany reto. Any aminay reto dia mbola lafo ny fanafodiko. Misy makatombony any aminay reto koa dia tsisy lalana. Any aminay reto koa dia tsisy andinina, tsisy mitafo. Zay ny tratratratraiko isan'andro. Inona nataontsika ny Rwanda reto? Manampy. Misy amin'ny vola pôsiko. Ary ihany koa voaingana na soma avy aminao sy Andriamatoa Zakizahay. Io soma io alakamisy ny tonga tany sabotsy efa vitanay ny talazy. Ka dia manatitra teny fisaorana fakatelemana ho anao mba ho tonga sy eo amin'ny toerana ihany ianao fa tena tsampanay ankehitriny fa tena mijery ny vahoaka madinika tokoa ianao dia misaotra betsaka indrindra tompoko. Mba azafady hoe mba mitsangana kely izay avy any vohitramo tafo maromaro no mentsika tao a dia mifindra indray tsika makany Antamina maromaro tsika Antamina teo a tao ny misaotra tao koa nefa ny mbola mangataka tsika satria zay le fiarah-miasa zay mampinamana tany Antamina tsika tao amin'ny CSB dia nanatitra kit solaire ataoko hoe kit solaire ilay satria misy plaque ny plaque nomena tany tsy mba le plaque kely reny fa tena plaque tena ngeza be a misy batterie tena ngeza be a misy convertisseur misy régulateur nandalo tao zay nanontany ny mpiasa amin'ny fahasalamana tao fa tena mahenika ny hopitaly a ny fanazavana tamin'izany kit solaire nomena izany nomena fanitso ihany koa ny tao Antamina satria manangana hopitaly nomena plafond ihany koa ary nomena doro tsy vitan'izay ihany tany amin'ny faritra Antamina iny a fa resahana teo ny resaka fanabeazana mikaikaiky ny any amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny fampidirana ny zanaka mianatra mahakasika ny fahalafosan'inona fitaovam-pianarana